toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio atsangano ilay tany tsara amoa voatsara manekena olon'i Kristy ho voatsara ambolena eo amin'ny tany tsara araka ny voasoratra ao Matio 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ilaina fahafiteny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala dia izay mamoa vokatra tsara ny sasany avy 100 eny ary ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 30 eny. Kely no iandohanao fa ho mpanompo hitondra vokatra be no fiafaranao. Araka ny voasoratra ao Matio 7:30 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany atsahany fa kely no ny voa rehetra izy kanefa rehefa maniry dia lehibe no ny anana ka tonga hazo dia avy ny voromanidina ka mitoetra eo amin'ny ratsany. Mahereza aza amelana raha tsy ilay Jerosalema anao ilay tany tsara e. Manam-pioana tompoko.